Anapakaompontsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ivavaka isika, misaotra anao zay raha eo amin'ity andro an'ity, zay andraisana anay ny mofinaina zay sakafom-panahy sy teninao ivelomanay, satria tsy mofo ihany no mahavelo anay fa andindra ny teninao, fa mba vokisy zany teninao zany ny fanahinay dia ahery zay androso-trano amin'ny fanarananao i Jesu Kristy, ilay tianay amin'ny fitiavana tsy mety lefona. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity alarobia 1 Martsa 2024 ity ravana dia ny bokin'ny Apokalipsy 3:17 ka hatramin'ny 17. Bokin'ny Apokalipsy 3:17 ka hatramin'ny 17, vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Soraty eo amin'ny anjelin'ny fiangonana amin'ny Filadelfia, zao no lazain'ilay zay masina, zay marina, zay manana ny fananidiny David, zay mamoka tsisy anidy ary manidy ka tsisy mamoha. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana ny voa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy, fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy manandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana zay milaza ny tenan'ny Jiosy, kanto izy fa mandainga, indro ataoko inkoka enoloan'ny tongotrao eo, ao fantany fa zao efa tianao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, zao kosa iaranao vovonjy amin'ny andro fakapanahy zay efa hiantra amin'izao tontolo zao zay monina ambony tany. Ho afainganao tany mafy zay anananao mba tsy hisy aka sady voninahitra ao. Zay maresy nataoko angy amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala eo intsony izy, ary hosoratako aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao zay manatsofina aoka izy eno zay nolazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity ravana dia zava-dehibe ny mitandrina ny tenin'Andriamanitra sy ny tsy fandavana ny anaran'i Jesosy, ary indrindra ny faharetana amin'izany fitandremana ny tenin'Andriamanitra zany. Satria miverina indroa eto hoe mitandrina ny teniko, misy ery amin'ny andininy fahavalo dia misy indray koa ery amin'ny andininy fahafolo, satria nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, zaho kosa iaranao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy zay efa hiantra amin'izao tontolo zao, fisarany toetra zay monina ambony tany. Zava-dehibe ny fitandramana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ko amin'ity andro an'ity mety zaso ianao tsy hafoy izany tenin'Andriamanitra zany, ary tsy anda ny anaran'i Kristy amin'ny ataontsika rehetra, ary azona mandrakariva zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny faharetana, satria izany nataon'ny kristianina tamin'ny Filadelfia eto, vokany voavonjy tamin'ny andro fakapanahy zay efa niatra amin'izao tontolo zao izy ifisarany toetra zay monina ambony tany. Ko amin'ity andro an'ity koa mety zaso ianao mitandrina ny tenin'Andriamanitra, ho feno fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ary anao zany tsy amin'ny fotoana sasasasany ihany fa amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra. Tsy efa anao samy rery moa zany, ka tsy mangataka ny fanahy masina mandrakariva anao, ampahery anao, mitary-dalana anao, ampahampitsara anao ny marina rehetra zay lazain'ny tenin'Andriamanitra, ka tonga anao tsy ala amin'izany tenin'Andriamanitra zany fa hiazona zany tenin'Andriamanitra zany. Vokany zao ny voalaza eto hoe ho afainganao tany mafy zay anananao mba tsy hisy aka sady voninahitra ao. Ho afainganao tokoa ny tompo rehefa mazoto mitany ny tenin'Andriamanitra sy miazona zany tenin'Andriamanitra zany amin'ny faharetana. Koa ka tsy ala amintsika mandrakariva zany tenin'Andriamanitra zany ary efa nanambaran'i Jesosy teo zany, ary amin'ny filazantsara amin'ny Matio, niza mankatao ny tenin'Andriamanitra dia oharina ny mialahy zay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy, ka navy aza nivotra amin'ny fofofo ka namely zany trano zany, nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Zany ny olona zay mandeha ny tenin'Andriamanitra ka mankatoy izany. Matio 7:24 sy ny manara.
koa io ny teny zany mety zasy ianao iazona ny tenin'Andriamanitra ny fiain'ny fankataovana ny tenin'Andriamanitra ary anao zany amin'ny faharetana dia ho afaingana ny tompo dia ampandrisy anao satria izay marisy dia izay ny voalaza eto atao andro amin'ny telopolo ary satan'Andriamanitra ao aminy ny anaran'Andriamanitra. Dia izany tokoa ny fiainako sy ny fiainanao ambara-piavin'ny Kristy eny amin'ny lanitra hifampahery tsika, hifampitantana tsika ary hifananatra mba samy hiazona ny tenin'Andriamanitra sy feno fankataovana an'Andriamanitra ary tsy handany anarany fa anao zany amin'ny faharetana, anao zany naizanaiza, anao vinavina amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra. Dia fanahy masina anie mampahatsiaro zany mandrakarivo am-poko sy am-ponao mba handehanantsika amin'ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra amin'ny faharetana sy tsy fandavana ny anaran'i Kristy amin'ny zavatra rehetra. Amen. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zany izay tena mampahery anay tokoa ary mampandrisy anay amin'ny toe-javatra maro samihafa tsy maintsy nilovanay aty amin'ity zao ity. Dia mavovonjy amin'ny fakapanahy izay misy aty ambony tanany izay satria omenao ny fahavononana hitandrana ny teninao amin'ny faharetana. Dia ataovy mahazo ny olonao rehetra zany nina ny vahoaka malagasy rehetra azy mitondra ho kristianina manomboka hatramin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny tenin-dida dia marina aminay indray ny teninao hoe teny malaza hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra mamasina ny anaranao mitonga ny fanjakanao atao ane sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra omena iny ny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano izay tononona amin'ny anaran'iraizana ka fanahy masina izao raiso izany raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo voninahitr'Andriamanitra fa Andriamanitra ny faharetana sy fiononana ne ampiray hevitra anareo ahaka ny Kristy dia so mba ho saina ray izy vavaray no raha anareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo ary hiazona ny tenin'Andriamanitra amin'ny faharetana ne ianareo rehetra ary koa tsy handà ny anaran'i Kristy naizanaiza anao vinovino. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.